Fahombiazana io kosa no azo amtinana ny 3 andro ny sinilay atrikasa mikarakaraina eo any zareo teo anivony voamiramaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni ny rana tamin'ny antoko politika nyty atrikasa lehibe ity tetsy amin'ny hôtel Carlton nanosy kosa nanatanterahana izany indroary ofiten'ny filoha-lefitry ny seni Andriamatoa Rakotonarivo Thierry ny 3 andro ny siny izany atrikasa. Afapo aloha ny voamiram-pirenena maleo tena misahana fifidianana raha ny atrikasa nandritry ny 3 andro niarahana tamin'ny antoko politika androany voaresaka tao avokoa ireo teboka rehetra noetreretina fa tokony isian'ny fanovana mba ananan'ny Madagasikara didy amandala mpifidianana ahafahany seni mikarakara manomana ary manao fifidianana madio ary azahoantsika voka mpifidianana hoekeny rehetra mba hampisy ny fahamarina toeran'ny fitondranana ahafahana mizotra makany amin'ny fahampandrosoana Madagasikara. Ny tena nahabeady hevitra dia teo aloha ny fahaleovan-tenany seni. Manaraka an'izay dia voaresaka tao ny mikasika ny ataoko hoe fampiasana ny fahefam-panjakana, ny volam-panjakana, ny mpiasa-panjakana, fitaovam-panjakana ho an'ny fifidianana ary anisan'ny voaresaka tao ihany koa ny fanomezana lanja ny antoko politika ka tsy hisian'ny olona tsy manana antoko politika ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana rehetra. Voaresaka farany tao na dia kely aza dia voaresaka hatrany ny fanomezana lanja ny vehivavy eo amin'ny sehatra fanaovana politika sy ny fifidianana eto Madagasikara. Ny hotohin'izao atrikasa zao zany dia isy aloha ny atrikasa fahatelo izay ionana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana, ireo ministera, ireo androm-panjakana isan-tsokajy. Aorian'izay fionana telo zay dia isy ny fionana ray lehibe izay amondronana an'ireo anankitelo ireo, izany hoe amondronana ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika ary ny tompona ndraiky ny fitondrarana mpanjakana. Amin'ny fionana farany io zany izay ho tanterahana amin'ny volana Novambra no anamafisana sy andravonana ireo hevitra rehetra izay nivoaka tamin'ireo atrikasa ho fanatsarana lalam-pifidianana eto Madagasikara.